Miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy eto amin'ny RGL. Raha ry herinandro vaovao finaritra ho antsika mianakavy amin'ity alatsinainy 9 ny volana Jona taona 2024 ity. Ialana tsiny ny fahatarana fa efa tena teo am-piomanana, tsy piomanana moa fa teo am-pitenenana mihitsy. Ny tenako no nahavoaray antso an-taroby dia tsy maintsy namaly aloha satria important be ny fiainam-pirenena ary androany aho zany dia exercice d'équilibrisme be no ataoko androany, dans le sens hoe tsy resaka discours politique fa approche pastorale nefa ihany koa politique. Tsy haiko manazava an'izany, misy antony manokana zany ka tsara ampiomanina atsika mialoha. Lohateny izay nomenatsika dia hoe fa inona ary iza no andrasan'ny nositsika. Nareo zao mieritreritra hoe paster io ve te hanonona anaran'olona amin'ny farany hoe andao tsika hiaraka amin'ny rano anarana, tsia tiany le izy kanefa ny fanontaniana mipetraka izy io satria nahoana nareo ve tsy mahatsikaritra amin'izao fotoana izao mijery ny toe-draram-pirenena hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao indrindrandrindra amin'izao androany mandraka androany izao dia ohatrany hoe miodikodina zany tsika, ohatrany mahita ny zanak'Israely en tourne en rond dans le désert. 7 volana zay ny fitondrana fanavaozana entre guillemets, fa za manokana 7 à 8 mois zao ny fitondrana misy ny régime amin'izao fotoana izao. Za manokana aloha dia ialako tsiny, tsy resaka hoe fanoerana fa tsy mahita mihitsy ny atao hoe fanavaozana ao anatin'ilay izy noho ny reto antony manaraka zay ho lazaiko reto. Zay mahatonga hoe inona no andrasantsika ary iza no andrasantsika. Andao anao karazana récapitulation kely tsika, manao karazana jeritodika ny genèse nyty tantara ty. Alohan'izay nefa dia te hiteny amintsika hoe ny zavatra zao teneniko eto dia zavatra objective. Tsy hipetraka intsoniny aho amin'ny toerana mampanohitra satria ny fantatrareo tsara fa za anisan'ny voalohany nitony tena hoe opposition amin'izao régime zao ary assumeko statueko na de tsy ekeny sasany aza je suis opposant du régime. Tsindriko tsara régime le resaka foto-kevitra fa eto androany tsy am'izay statueko zay no itenenako fa en tant que pasteur si manao analyse sociologique ny zava-misy eto Madagasikara. Donc zany analyse objective mangatsidoa tsy mandeha amina fanapo, tsy misy 2 poids 2 mesures mihitsy, tsisy parti pris mihitsy ataoko eto mety atafotohina andro namako zay praidonakafo amiko amin'ny lafin'ny fanoerana satria tena hiezaka anao zavatra atao hoe objectif zany. Avezitsika ty andao tsika hitadidy kely ny anganiny ty soi-disant tolona fa tsy tolona mihitsy ny zava-nisy. Ny firenetsika izay nisy teo alohany zao fitondrana zao dia tonga teo amin'ny atao hoe tsotsorimamba isarahana, divorce tamin'ny fitondrana TGV. Tsindriko tsara tsy hoe Andry Rajoelina fa fitondrana TGV. Régime zany resantsika eto. Le système TGV mihitsy no efa nalohan'ny vahoaka hoe obsolète, tsy mandeha amin'ny laoniny, tofoka tanteraka le vahoaka malagasy. Iray manontolo tena bloquetsika. Bien sûr ny olam-panaraka azy moa zany tsy ao anatiny fa ataontsika hoe ny maronisa zany. De io système TGV io
no avy eo koa ny créer le profil ny Andry Nirina Rajoelina. Tena vahako tsara zany le Andry Rajoelina en tant que personne sy le hoe Andry Nirina Rajoelina TGV. hoe les systèmes TGV mihitsy no ny façonner le profil any Andry TGV. Dia nalohany vahoaka maro anisa, ataontsika hoe maro anisa, io système io y compris ny profil le leader an'ilay izy. Hatreo aloha zany. Le système TGV natsangany mivadika prison ho an'ny Andry Nirina Rajoelina. Prison ho azy ary tsy afaka nanao marche arrière intsony izy fa soit tu avances soit tu crèves. Raha matadidy ny mpanaraka ny PJRGL eto mantsy misy olona mantsy eto fohy fitadidina, tsy tena fohy fisainana manjary sao de manambany olona na koa le olona le mpijaly train eny ampandeha ny akabeazanareo mantsy vao tateorina manaraka pejy satria hoe ny resaka politika zay nareo vao tonga fa ho an'ny tranainy zay mpanaraka ny pejy mahatadidy ary afaka manao recherche. Fa ny teny mazava tsara mihitsy hoe tsy manana safidy emotra ho Andry Nirina Rajoelina satria ireto entourage reto no ny créé azy ary il a des pistolets autour de sa tête. Pistolet resaka hoe tsy voatery basy arabaky teny fa hoe raha tsy mandroitsaka milatsaka ianao raha mbola tsy manohy ianao dia petana ianao. Tadidinareo zay teniko zay ve ho an'izay mpanaraka ny pejy. Eto mantsy le arriviste sy le compte fako sy le pikaramanady ampianarina kely aloha fa ry zareo mantsy kambe anao recherche fa le tolorana fotsiny dia zay omeny zalatsy amin'ny avilo sy assemblée nationale no information manao perroquet fa aloha omena anareo le izy. Tsy afaka hiemotra zany ho io fa soit tu avances soit tu crèves. Tsy mana-tsafidy. Et c'était le cas. Io toetsainy io valable mandraka kehitriny idirako io rehefa avy eo am'izao régime ny PRRM zao valable io. Tsy maintsy ny assumer izy jusqu'au bout parce qu'il n'avait pas le choix. Satria les systèmes mihitsy no nébuleux de les systèmes mihitsy no hoe non trop loatra le enjeu jusqu'au bout. Source ny problème atsika après nio de nanomboka am'izay misy vidéo efa nataoko tany mbola mampatsiaro anareo zay mpanaraka ny pejy guerre na ego an'olona anankiroa na tonga ny tia korotana eto amitsika ity. Io tsy resaka Mikael Randrinirina zany, tsy Fanir Soa zany, tsy Gen Z zany. Mialatsiny tsy izy moa zany pitarika bidon jaune reto tsy Fani Clémence sy Baba sy Lili le tsy manaiky lembenana fa ny vrai problème ny atomboany dia guerre d'ego entre Ravatomanga et Andry Rajoelina. Mazava be io. De fa nanao vidéo koa tsika tam'izany hoe ity hoa rehefa tonga amina certain resaka psychologique izy rehefa tonga amina niveau na ego surdimensionné ny olona anankiray na mpitondra io na leader anankiray io de tsy mazaka ny misy numéro 2 tsy maintsy éliminer na numéro 2 mba ahafahana mijanona ho numéro 1 ary mbola valable zany ho anao Andry Nirina Mikael. Ny lesona amin'ny fiainana mila maka lesona amin'ny tantara fa tsy hoe za zao no eto de zay tiako oui fa ia tsisy zava-baovao ety ambany masoandro. Guerre d'ego entre ny Ravatomanga sy Rajoelina dia ao zany conflit d'intérêt bien sûr fa tao anatin'izay guerre na ego teo amin'ny Andry Nirina Rajoelina sy Ravatomanga zay de nisy ny atao hoe petit malin manodidina ny camp-n'izy rolahy zay nahita occasion opportunité tia azahoantsika vola be fa andao ampedivana izy rolahy dans les deux camps. Alors zavany resaka andao ampedivana reo fa rehefa mipatitaka reo dia angonitsika ny arenany. Mialatsiny aminareo mirahalahy monsieur Ravatomanga sy monsieur Andry Nirina Rajoelina fa tsy maintsy manao anty analyse ty
sodosonareo fa ahoana ary zany mahatonga an'izany analyzy le izy reto petit malin reto eo zany hoe olony Ravatomanga sy olony Rajoelina nefa lazaina fe miaraka izy roa lahy reo fa lasa nisy azy hoe ry olony Rajoelina ry olony Ravatomanga hitataratra am'izao fotoana zao na any amin'ny administration mbola misy hoe retsy a tamingy an'ny Lalatina retsy tamingy an'ny Andry Rajoelina retsy tamingy an'ny Ravatomanga fa mbola iverenatsika le izy ireo petit malin tao amin'ny kanja lareo a nampiady an'izy reo lahy de rehefa nampedina izy reo lahy dia hoe rehefa mipatitaka io dia tokatrano mbola avo samy kepoka zay azony zany hoe efa nisy nanao kajikajy tao hoe mba ho lasa mpanan-karena atsika rehefa miady reo io izy reo lahy zao en exil gadra moa zany soi-disant gadra fa mbola resaka hafa koa iny fa mbola tsy dirako androany Ravatomanga any Maurice exil i Andry Rajoelina de zareo partisan izy reo lahy reto a ohatrany hoe miady mafy ny hiverenan'izy reo lahy fa izy manana ny intérêt tsy misy rara inyreo an'ireo zany fa mapety an'zareo zao kao zao zay le hoe zara zareo mba hanjakana la preuve zao ny preuve am'izao fotoana itenenantsika zao dia manararoatra ny exilen'izy reo lahy reo a ny pomba azy andaniny sy ny ankilany ka profiter le maximum possible quel que soit le régime misy mipotra eo profit zany personnel am'izay io zany a lesona ho anareo mpitondra ireo le mamafa ny kiraronareo maraina atoandro hariva reo ils n'attendent que votre chute mba hafana tanao rehefa le ray aman-ankizy le hoe manana ray aman-dreny manan-karena dia samy miandro ny afatesan'izy mivady vo mikipy ny mason'izy mivady ady saritaka mbola eo ambohatra ny razana de hoe anany 488 anany vilary anany miomby ary anany Tanibary tsisy rara iny an'le ray aman-dreny mihitsy fa hoe enfin maty any Rabaina sy Rabofy zarao am'izay mifanana misy ala tsy menatra akory mbola eo ambohatra ny razana de hoe zarao aloha fanana tsy mba miandry akory aleo aloha mba voalevina de mba mody miandry herinandro tellement zany lay pas du gain matanjaka ka io koa le image eto misy zavatra tiako atongavana mantsy donc izy mirahalahy zany am'izao tsika miteny zao mieritreritra fa fidèle aminy reto olony reto de malahelo amlaza aminareo mirahalahy fa vous êtes fait baiser désolé de l'expression vous faites baiser par vos hommes zay ny zava-misy donc zany tout le monde y gagne am'izao fotoana zao ao am'ty statary ty sauf les deux any amy misy azy any ary tsy fantatra zay ataony zareo any de mieritreritra izy fa reto olony reto mieux en leur faveur nefany a zay mahazo de mikepoka zay mahazo de mikepoka zay mahazo de mikepoka sasany zany mody mamorona scénario zany hoe mody anao perquisition de sambour zay de rehefa aveo ifanarahana ampisambotra de hoe tia nyparanaty fanao zany ao a Madagasikara efa nisy zany tamin'ny andro ny timiny misy olona tao namadika ny Ravalomanana de mody nanaovana perquisition izy de aveo de hoe tsy hitany nalehan'ny vola de mandeha miresaka fomba fiady ao tanàna tsika malagasy amidy nyreto olona reto amin'ny araroa taloha de atao vaky batsirana eto tsy resaky ty fa reo olona reo milaza fa miady ho azy reo fa tsisy raha eny any mihitsy de nareo plus nareo any plus ça les arrange zay io plus nareo any plus ça les arrange avela ko any iny aloha
inona ny intérêt zany ao anatin'ny tantarany firenena ho hitanareo fanampiny zany peu importe ny cuisine interne zany hoe ny raha tokantrano misy eo aminareo sy ny hoe aviaiza ny zavanisy tamin'iny tolona soi-disant tolona tamin'ny 25 septembre iny fa ny zavatra niombonatsika rehetra aloha de hoe nisy natao hoe colère fahatezerany vahoaka sy ras-le-bol populaire généralisé misy zavatra tiako atongavana am'izay expression zay colère romotra tanteraka ny olona ary ras-le-bol populaire zay aloha nisy eo peu importe hoe ny Rajoel Ravatomanga Tima tsy raha iny olo zany fa hoe cristallisé tamin'ny fotoana iny ny colère efa hatram'izay ary eto ny tokony hitandremanareo Gen Z tsy ianareo Gen Z no natonga ny colère populaire fa ianareo no nanokatra le brèche ianatsiny Gen Z mpinamantsika fa il faut dire la vérité tsy ianareo tsy manaiky lembenana no nitarika ny tolona fa misalotra daholo nareo zao zahay ny tolona tsy ny bidon jaune anareo mihitsy napetsika amin'ny vahoaka fa iny fotsiny no nampirehitra an'le mesy fa efa nisy colère tao efa ela fa niandro fotsiny le vahoaka hoe rovina izy ty no apoka dia efa tao io de tsindriko am'izay le hoe colère populaire généralisée inona tiako atongavana iny zavatra nitranga tamin'ny 25 septembre iny dia confluent na carrefour na karazana etsika n'olona telo raha ny fandiniako azy voalohany ny politicien rehetrarehetra izay efa maty mosary nanantena mba hitondra am'izay efa niandro fotsiny kendrotoana ery amin'ny sisitsisiny mitovy amin'ireny lioana nona ireny les politiciens rehetrarehetra les politiciens véreux fantatrareo izy reo assoiffé de pouvoir reo efa niandro fotsiny saosan'izany moa de mipetraka teny amin'ny kapisaty maraina atandro ariva il va se reconnaître monsieur chef d'un parti ngezabe ao Antananarivo gaga ianao fa eo tokotany eo foana le dala maraina atandro ariva hitanao mihitsy hoe miandro reo zany le politiciens de miandro tataka ny faharoa ireto fetsifetsy le petit filou izay niandro occasion juste tsisy raharahiny an'izay tolona ary tsisy raharahiny an'ilay mouvance ny koa satria izy mitonona ny anarany hoe mouvance ny Ravalomanana mouvance ny Rajaonary Mampianina mouvance ny je sais pas qui fa hoe itiragany occasion eto ny ampanankarena anahy matesany ala Ravalomanana matesany ala Rajaonary Mampianina matesany ala Rajoel matesany ala Rableu matesany ala tsy haiko sozy anaran'ny olona fa occasion ty miandro fotsiny izy tsy ao anatin'le parti politique fa aty amin'le petit filou miandro occasion mba ahafahany misengraisser am'izay fa misalotra ny anarany antoko izy le petit malin ary maro izy reo de taty amin'ny fahatelo am'izay isika vahoaka tsy mandady arina izay ny besointsika tamin'iny navoaka atsika fotsiny hoe rano sy électricité ary internet tadiditsika tsara aloha matsy averina l'izy fa les mémoires populaires vetivety de very anatin'le korotana ny exploiteny zareo reto ny exploiteny reto petit filou reto fetsifetsy ratsy reto businessman reto ny exploiteny reto politicien véreux assoiffé de pouvoir reto izany colère populaire zany dia no samorony teny ampandirana de no meniny kodekody anareo dia andro zareo ny fahefana ambotsika am'teny zao aizy nareo tanora am'izao aiza ianareo le tena mpitolona am'izao mba lazao anao hoe mba jereo hoe staff ny régime am'izao fotoana zao mba lazao anao dao inona mampimenimena anareo tsy le mpitolona ty fa atao le refusation reto zao il suffit de regarder tsika tsy manao analyse be manao ana zay zany le courant telo zany hoe le vahoaka izay nanangarangan'le hoe jiro rano sy ny sisa misy zavatra adininareo fanjakana anatiny tao anatin'ny takiny olona resaka connexion
nefa nitoatrany tsisy resaka zany am'izao fotoana zao satria retsy géant ny téléphone mobile retsy akamanareo oe de toizatsika ihany le izy ity misy kosa anankiray zay tsy azotsika négligena récapitulation tsika zao fin de mandat Ngarajoel tsy mahazo milatsaka tsony stadidinareo iny hoe ahoana no atao mba azahoany troisième mandat zay tsy azo ekeny lalam-panorenana azadino zay paramètre ngeza be anankiray zay zany hoe tao anatina impasse totale i Andry Rajoelina tsy afaka milatsaka tsony ny fanoteliny tsy nisy solution akoatra ny reto colère populaire reto anisan'ny paramètre anankiray teo koa io inona ny option farany possible mety afahany mbola mijanona au pouvoir na tsy hoe mijanona fa mba mitondra de tsy maintsy misy transition n'est-ce pas satria tetezamita no nitondrany firenena voalohany tamy 2009 ary rehefa miraikitra ny transition dia le compteur est remis à zéro zay tadidio zay le compteur est remis à zéro donc tsy micompte tsony zany hoe 2 mandats 3 mandats fa ohatrany hoe verina zéro zany izany rehetrarehetra zany no cocktail ny fangaro tao anatin'ity 25 septembre ty tompoko lazo tompoko vavy ny colère populaire efa niangona tao amapolo taona ny maro erovina an'le malagasy mba hiratra ny masony ny politicien assoiffé de pouvoir te hanao revanche sy andray ny toerany ny businessman zay hitanareo reo oligarque miaudiaudi miaoao mieloelo izay hoe tiany occasion apanakarena farany zay hoe mampantany ory de miampy an'ilay impasse ny Andry Rajoelina tsy misy tsony troisième mandat ny fangaro reo bombe atomique am'izao fotoana zao mahatonga atsika tsy fantatra tsony hoe iza no inona na izahay zao raha miresaka amin'olona de tsoroko aminareo fa samy fampiahiahy ity ve le ankolafiny le politicien véreux ity ve le ankolafiny mpanao affaire maloto ka manaroroatra an'le régime ity ve tena olona tolona vahoaka tena mitady ny satria on est dans une sorte de nébuleuse tanteraka am'izao fotoana zao flou artistique tanteraka le Madagascar io le cocktail de io cocktail io zany no déclenché soi-disant toul le mot toul de efa corrompu hatramy voalohany havako tsy nisy toul zany teto fa savika no nisy teto no saviana le vahoaka désolé de dire on a violé le peuple je pèse mes mots fa navoaka anareo le teny hoe tolona fa izakay le ambadiky le tolona reo lazaka anareo politicien véreux le petit filou ary le olona tapitra mandat tsy afaka milatsaka intsony mifangaro reo de io nipotra hoe tolona za aloha de miteny mazava tsara tsy nisy tolona zany teto tolona ny politicien nga oui tolona ny reto oligarque reto nga oui fa raha hoe tolona ny vahoaka tena le vahoaka dia on nous a violé on nous a abusé dia misalotra ny anaranay vahoaka ao anatin'ity revy ty zay ny zava-misy dia nivoaka le anarana tolona niza tolona ny karazan'ireo olona roa eo ambony reo olona reo karazan'olona reo ambony reo fa salorana anarany vahoaka ity fanamariana nefany samy niady ary nanomboka teo re ary zay natonga le hoe zahay tena mpitolona raha matsikaritra nareo ny vocabulaire ny olona niseho télé sy Facebook zahay nitolona samy mpitolona daholo samy salotra mpitolona aby izy mianakavy za rehefa de miteny hoe le terme tolona mihitsy ny tonga de vo miainga de fopla satria io cocktail voalohany io azadinona eto zany de mitodika manokana amy Gen Z sy nitsy manaiky lembenana
tena ataoko mahitsy be tia objectif ao aza j'ai rien contre vous, vous êtes mes amis bien sûr, mais raha manatombotsozoliko objectif, même si nous sommes des amis, soyons objectifs. Resitsika hoe ianareo ve nitolona, nareo masy miteny hoe zahay Gen Z nitolona, ok, ndao jerentsika le izahay tsy manaiky lembena no mitena nitolona fa zay nitondra bidon jaune, ok, ndao raisitsika le izy, raisitsika tsirairay todika aminareo tsy manaiky lembena na efa fantatrareo ary hitanareo tsara ny zavatra efa miaodiaody any ambadika any dia ianareo no mirahina, tsindriko tsara mirahina fa mialatsiny aminareo telo mianada fa tsy ianareo mihitsy ny cerveau zay matsy ny tianareo amidy eto dia mba afahana milégitimer ny poste anareo ministre ny tourisme DG ny ACM ary filohan'ny faritra analamanga. Oui, rarino anareo aloha zay satria nareo ny atokainy ary tsy mandany zany fa tsy ianareo ny cerveau, il faut être honnête, tsy ianareo ny cerveau fa ianareo no nasaina namelona les mèches, après eto les mèches tanareo le commando irana reny de efa apetraky ny bomba de après eto le mena briquet io après eto zay le izy. Ho anareo Gen Z koa marary ty teny ty fa tsy maintsy tenena satria tsika mitady vaholana. Zandry ianareo, zanaka ianareo, akaiky ny foko ianareo ary tam'ireny zay mahatadidiny Gen Z miaraky tsika ary nanohana ny ampahany aminareo zahay solo tena diaspora taty amin'ny akolafinay nanohana ny tena kianja resaka sakafo sy ny rano. Donc j'ai rien contre vous, mais à un moment donné il faut se mettre autour d'une table et parler franchement, honnêtement. Ilaza zavatra anankiray aminareo mianatra nareo ary zay mahatonga hoe za mahatoky fa ho takatrareo ty teneniko ty, vous êtes des intellectuels ary tsy ianareo no avenir ny firenena fa ianareo no ankehikiny ny firenena. Za tsy d'accord mihitsy hoe reo no avy ny firenena, nareo no tompony androany fa nangalarina tena am-pelatananareo le zavatra fa izao raka izy fantaro ny tantara zao tontolo zao amin'ny lafiny révolution. Tsy misy révolution teto ambony tany izay tena avy amin'ny vahoaka aty amin'ny base zany no ny aingy fa tsy maintsy historique ty, tsy maintsy fomenté organisé par des familles bourgeoises izay te ho élite rampitso. Tsy misy eto ambony tany vraie révolution ny aingy avy amin'ny vahoaka fa ny famille bourgeoise daholo no s'infiltrer tany amin'ny masse populaire de manao autoproclamation hoe isika tolona ho an'ny vahoaka de nareo koa moa mety amintsika satria tsika tsy manambola, vahoaka zany tsy manambola. Za raha misy olona tsara fanahy mba olona tsara fanahy reto mety amin'ny cause ndao hiaraka. On s'est même pas posé la question fa izy moa ty bandy nitarika anay ty tsisy nametraka za fantany za fa ndao namanay raikitra ary me ohatsika Robespierre, jareo kely ny Google ho an'izay tsy mahafantatra an'izany Robespierre zany na chat GPT. Robespierre dia avocat d'Arras. C'est pas le peuple, le bas peuple, c'est pas les bas cartes, fa c'est un avocat. Robespierre nefa fantatrareo tsara nina ny cause ny Robespierre ho an'ilay resaka masse populaire. Robespierre avocat avy any Arras. Lénine ho an'ny mianatra tadjefi tany am-pianarana. Lénine zanaka na conseiller d'état. Ho anareo milaza anareo communiste io. Lénine ao anatin'le bourgeoisie zany fa tsy aty amin'ny masse populaire zany. Lénine zanaka na conseiller d'état. Mao Tse-tung zay nanorina ny communisme matanjaka be io narahany ratsiraka amin'ny socialisme io. Fils d'un propriétaire terrien, zanaky ny olona mpanana tany. Fils d'un riche propriétaire terrien, Mao Tse-tung. Eh oui, nefa izy aveo rehefa tonga teo de hoe andao atambatra daholo ny zavatra rehetrarehetra fa tsy misy mpanakarena izay miavaka eto zany. Nefa le ry zanaka bourgeois, fils d'un propriétaire terrien.
tiako ahiratra ny masonareo hoe alohatsika sy milomano eny amin'ny abakabaka araka izy alohatsika tsy idéaliste fa alohatsika pragmatique ary rehefa pragmatique de fantatra hoe aiza nanasiana tongotra ao fa reo olona manodidina nareo ce sont tous des vautours qui vous ont exploité de nefa nareo a mitaraina rehefa avy eo. Mai 68 tadidinareo révolution mai 68 zay nitarika ny 72 tany Madagasikara fruit any mai 68 tany France 72 zany koa mbola anankiray zany tsy mipotipotra ho azy 72 mai 68 zanaka normalien daholo ny tao. Jareo tsara fa c'est pas le bas peuple hein? C'est la famille bourgeoise zanaka normalien. Conclusion, à chaque fois ni vahoaka ny peuple soi-disant misy révolution iza foana ny ao ambadika ny classe dirigeante na ny famille bourgeoise fa tsy miainga avy aty amin'ny tena base zany io zavatra fa ireo avy eo misalitra hoe tolom-bahoaka fanontaniana apetraka amintsika malagasy tena tolom-bahoaka avy nitranga ny 25 septembre. Je remets en question les toules savika no nisy tam 25 septembre. Zay zany voalohany teny an'izany eto. Tsisy tolona teto fa savika ny teto. De nasina masque, de nasina soratra hoe tolona. Fa jereo no ambadiky le izy izavy. Mazava, mbola hidirantsika bebe kokoa ny am'izay. Ny tompony ketrika au départ ny Gen Z. Ny Gen Z dia nareo taty amin'ny base tena ny ady. Ary za anisany nahita ny fivorianareo tao anatin'ireny, tao anatin'le atao hoe Discord. Nisy taminareo ny resaka tamiko à visage non découvert satria natahotra nareo satria tout le monde mifampiaha tamin'ireny et je suis d'accord. Nisy tena hoe tena ny tolona satria il croyait nino izy fa tolom-bahoaka ity nino izy fa azadiny le cocktail any anga teo hoe ny ao ambadiky ny 25 septembre de le cocktail anankiroa reo sy ilay adiny Andry Rajoelina sy Ravatomanana. Ireo aveo rehefa nahita hoe ça tourne au vinaigre hoe tsisy passe tsony impasse totale dia nisy avy tamin'ireo no nalefa miditra ao anatiny atao hoe mouvement Gen Z pour récupération. Les têtes tsy manao izy enfin très izy de aveo nareo théorie hoe nisy namadika le tolona pasteur vous venez pleurer nisy namadika ny vadika le kizy fa voavidy vola tsy araka izy tsy voavidy vola izy fa zay vao miseho le vrai visage. Vous vous êtes fait avoir dès le début. Zay ny mahatonga le hoe zahay tena Gen Z raha tadidinareo reny zahay tena Gen Z de ny teny aho tamin'izay structuré malaky Gen Z io fa tsy ho voafehinareo io mety aminay zao fomba fiady zao fa idéologie mantsy nanay fa nanay tsy ny leader ny zava-dehibe vous savez vous êtes naïfs les enfants vous jouez dans la cour des grands c'est de la politique c'est pas un jeu dans la salle de récréation. On n'est pas tsy milalao kanety tsika ty manao politika ary ny mpanao politika alohanareo voatoro daholo nareo nandeha tamin'ny idéologie reto olona mety tanora zay manofy société juste justice et tout oui tout ça est beau mais c'est pas la réalité les enfants. Vous avez les problèmes de zay daholo natonga hoe zay tena Gen Z tsy izy retsy zay tena izy samy tsy voafehinareo le tsy voafe fa mipotra am'izay lay tao ambadika. Donc zany iny zavatra nitranga iny zany anko tsy tolona fa savika révolution avorté
révolution récupérée, révolution déguisée hatramin'ny voalohany. Zay le izy. Satria tsy misy idéologie mazava ilay fitondrana fanavaozana. Mba antany anareo hoe inona lay idéologie. Inona lay idéologie? Inona lay guide? Isan'ny guide de la révolution anareo? Tsisy. Vous n'avez pas de guide de révolution. Tsy manana idéologie anareo. Ao anatin'ny régime am'izao fotoana zao, jereo tsara ny fanaony olo, jereo Ousmane Sonko, mazava tsara. Lay Ousmane Sonko, c'est pas juste une figure emblématique, c'est une idéologie. L'idéologie Sonko. Nan'olona mazava tsara, la route est bien tracée. Mais atsika, aloha zay ampidoboka andreo fa avy eo ho hita eo. Na sao hoe marché à tâtons, mitsapatsapa am'izay. Ny firenena tomboky tsy atao andrana. Tsy atao andrana ny firenena. Fa mila olona manana idéologie, manana vision, fa tratra ilay zavatra azon'izy rehetra. Tsisy idéologie tsika ka ny opportuniste daolo am'izay rehefa avy eo no misalotra an'ilay mouvement opportuniste. Les opportunistes le zaiko nareo teo le anankiroa tetsy les politiciens vereux efa niandry tataka ary faharoa ilay izy moa le anankiray faharoa teo lay mpanao business izay niandry tery amin'ny sisiny tery de ireo opportuniste reo ny nandidina an'ilay tonga de tsy hoe nandidina fa tonga de nisavika an'ilay soi-disant tolona fa oza hoe savika ny filazako azy. Savika 2025 fa tsy tolona 2025. Nanampitrotraka ny exilé politique. Tsy anonanarina fa fantatrareo izy ireo. Efa reo izy ireo première ligne. Reo dolo le savika. Les exilés politiques, les exilés économiques. Izay te hanao vengeance mavandy. Zany tsisy vengeance politique zany. Ne montez pas. Ça se voit. Te hanao vengeance politique, te isaccaparer an'ilay mouvement mba hafahana restaurer ny honneur an'zareo. Anisan'ny expression fampiasan'ny reto exilé politique économique reto hoe bien malaky. Fatan'le olona izy le pitena zany. Ah, reto bien malaky reto bien malaky. Henao mihitsy hoe ça devient une hantise personnelle. Des bien malaky. Tanao ohatrany le mandalo ny vitrine de hoe tsy manambola anao zany de mahita le gâteau crème. Ahoana re tsirony hoe? Mba ahoana re ty zany hoe mijery an'le manao lasy vitrine anao zany mijery an'le bijoux dia zay le bien malaky. Bien malaky. De io le bien malaky io no lasa hantise personnelle de rehefa lasa hantise personnelle dia hitanao mihitsy hoe io am'izay ny objectif any hoe za koa raha vao tafavoaka eto tsy maintsy mpanefoefo manontany ny ory aho. Zay lazaiko anareo hoe tena voasavika ny vahoaka. Opportuniste daolo ireo. Tsy misy vision, tsy misy politique générale, tsy misy idéologie. Fa ahoana ny fomba inorisiavan'ny colère populaire de hoe rangitina foana amin'ny atao hoe arrestation, rangidina foana amin'ny atao hoe io fa tratra ihany io fa tratra. Fa mba manontaniky anareo hoe aiza ny politique anao amin'ny atao hoe indépendance de la justice? Tsy misy zéro fa hoe tratrandray raha olodininy, tratrandray ihany, zay sisa no itondrana les firenena satria ils n'ont rien dans le ventre. Fa c'est des opportunistes qui veulent se venger ardia aseo mikaratreny. Aseo mikaratreny. On a beau dire tout ce qu'on veut fa inona zay ao be ny oponin'ny olona no lazay iny. Opportuniste. Au niveau ny armée inona am'zay zavatra nitranga zany hoe tanareo le izy lasa ohatrany misy zavatra ohatrany confluent zany au niveau ny armée de ity resaka promotion ty
misy miteny ary zala hoe alao mba hanaindray zao resaka promotion no hitondrana ny tafika tsy afaka andany zany nareo amin'ny tafika dia efa maneritreritry le ty hoe ho avy ny toronay fa miandry kely fotsiny zay ne zany le izy eto e ny politicien ndray opportuniste ka te haka ny toerana de ina zany zavatra nisy am'izao fotoana zao ho an'ny zareo amy regime fitondrana am'izao fotoana zao amy saina tsy miangatra dia olona amateur daholy amateurisme daholo misy eo amateurisme daholo misy eo ary le amateurisme dia fitavozavozana no misy satria mipotra ho azy le izy de ataoko ohatra ny tanareo ohatra ny rehefa any amy désert rehefa raikitra ny sasy any amy safari manenjika zany lion sy ny tigre de mahazo an'lay le proie de varimbariny eo izy mitolona miady misangisangy eo de kainy manodidina an'le lion efa miandry any amy sisiny eny ny hyène tanareo le bible hoe hyène reny izy koa tena chasseur fa ny hyène ndray zany fetsy be ry le rony izy tsy manafika fa manodidididina ny lion eny izy hoe alao aloha zalahy no amely azy eo de raha varimbariny eo io lion io petatsika ny ary matetika vofoana ny lion ohatr'izay misy le paysage politique misy hoe le amateurisme an'lay mpitondra satria le mpitondra ils sont arrivés là par hasard satria tsy manana politique générale tsy manana idéologie tsy manana vision fa fruit de reto zavatra nasantsika reto fa ireto manodidina ireto mihitsy no tena efa manaketrika reto le hyène le lion zany andray le varimbarina entre zareo miresaka milalao de le hyène taorina to efa miandry fotsiny hoe voavarimbarina eo perarema de varimbarina eo perarema to de le hyène reto zany les politiciens et compagnie zany resantsika eto sy le businessman dia le butin le lion ho an'le hyène rehefa avy eo satria tsisy vision le mpitondra tsy misy guide am'lay révolution tena misy dia rehefa ianao tsy manana nininna de mise greffe manodidina anao daholo eo am'izay ny opportuniste rehetra hoe andao hiaraka tsika namana tsika mpitolona ary izy ireo manodidididina ny lion reo hyène reo te handamina ny lasany hoe efa lasa aloha lasa hombany lasa colonel fa aza eritreretina tsony fa ny hoaviny banjenitsika fetsy rareo lasa nombana nefa ny sasany lasa tsy azo donoina ny lasany ana tsy azo adonoina perarema ny lasan'ny rakoto petatsika fa ny lasako tsika le zao efa pitolona tsika rehefa pitolona hoe andao am'izay tsika fa mipaseko aza sina resaka satria ireny lay hyène manodididina eo maninona miteny an'izany hoe tsy manana vision reo fa nieritreritra fotsiny hoe opportuniste de ararotina de andao afaka mikepoka azy azo kepoana tadidinareo ngamba n'le scénario nandeha niona tamin'ny mialatsiny aminao monsieur le maire maire Satoska zareo tao amin'ny Kapsat sy ny olo sasatsasany nangataka ny Andriamatoa maire Parsoa mosa Parsoa ho hitarika ny transition aza dinoana ny tantara de nanda ny amera tsy mety hitondra ny transition satria efa nieritreritra rehetra hiprépare ny ambadika dia ho atao marionnette zany inga amera Parsoa atao président de transition dia efa nisy prime ministre nomany zareo atao amboletra fa tsy mety le izy satria naranitra ny tovolahy tsy mihinana n'lay plat les cadeaux empoisonnés de tsy maintsy ny improvisena am'izay ny tantara ny improvisena am'izay ny tantara
dia nitondra amin'izay a colonel Randrianirina Mikael. Mifona aminao Andriamatoa PRRM fa isan'le premier jour natao amin'ny fitondrananao dia anisany namanay maromaro no efa namipropose anao hoe reto ary misy mba nitsidika jery ny nany Braus ny sisa. Je me rappelle très bien, tsy voafehy ny fandraisana olona au moins 200-300 personnes par jour izay teo tokotany teo a, tsy misy nampandrainao teo akaiky teo a, satria hitanao misy dépassé par les événements izy. Il était dépassé par les événements. Ka lay mandidina zay fetsifetsy nahita an'izay zavatra zay dia zay voalohany tonga no nandaka-baolina. Zay moa le fitenenana. Tonga dia izy nandaka-baolina. Dia ny PRRM marché à tâtons amin'izay tsapatsapa. Andramana kely teny, ataotao kely ty. Tsy fananino le izy. Fa ianao quand tu t'es tsy niomana nitondra dans le sens hoe mana foto-kevitra idéologie politique générale dia andramana kely daholo. Ary sady tsy nanana olona izy. Bien sûr, miaramila. Dia inona ny zavatra natao? Tsy maintsy manao casting malaky amin'izay nanomboka teo amin'izay le flot-na conseiller technique zay un peu de tout venant nalaina daholo ty rehetrarehetra ty a. Ary io navoa azy. Anisany nanomboka navoa azy. Il s'est fait avoir. Satria tsy misy feuille de route, tsy misy vision, tsy misy idéologie, dia miantso an'iretsy efa le miandro fotsiny tanao le enina. Zay vonina PRRM raha misy ilana. Moza misalasala. Tonga tokoa ry zala namboariny ka. Namboariny tsara mihitsy. Dia rehefa tonga daholo amin'izay ry zala dia normal ny réflexe ataon'ny conseiller sy ny mpandidina azy hoe ahoana ny consolidena ny toeranao. Fa navela tery amin'ny sisiny ery ilay révolution. Le révolution nandrasany navela tery fa hoe ahoana nanamafisana an'ity. Dia inona nandaninareo fotoana tamin'ny intelligence artificielle tao andapa. Izany colonel Randrianirina zany nigadra tamin'ny andro zao. Tonga des cultes de personnalité. Les révolutions nipetraka ohatran'ny lamba ny artérie fa ny consolidena le image satria il faut entretenir l'image mba hatonga andreto. Dia io amin'izay ianao monsieur le PRRM ho tratra ny piège ny andro radio zay le iverenako teo fa misy olona fohy fisainana tao miteniteny foana mantsy. Io ndray le système nébuleux iverina dia tsy afaka manao marche arrière eo ianao satria vous êtes arrivé au pouvoir à travers ces gens-là. Vous pouvez pas le nier. Ireo amin'izay no ibaiko anao amin'izay ataonao. Tsy manatsafidy PRRM. Na dia hita koa raha fa tianao zavatra izy. Satria tu avances ou tu crèves. Ele izy. Ohatra ny mitovy sisy valaka anazy any Rajoelina. C'est nous qui t'avons créé. Zahay no nanamboatra anao. Donc tu te plies à nos 4 volontés. Non? Zay le zava-misy. Dia le révolution any amin'ny placard. Any amin'ny placard. Donc ny énerginao zany amin'izao fotoan'izao laninao ahoana ny confort i-sauvegardeko an'ity pouvoir ty fa tsy misy mihitsy any amin'ilay atao hoe réforme de l'État. Tsisy. La preuve na io concertation nationale io dia hita mihitsy satria maninona ianao manao marche arrière mandroso ny verina satria entenaille ianao entre an'ireto olona ireto. Ministre ny fanavaozana zay fantatra izy ny mampiasa azy. Ny FFKM koa mbola iverenako zay tsy mazava ny toeran'ny FFKM hoe inona marina ny tena marina amin'ity tantara ity. Zany hoe tena ao anatina flou tanteraka, zany hoe tena miodikodina tsika. Dia gesticulation betsaka, tsy maintsy manao acte populiste mba au moins mi-entretenir an'ilay image, tsy maintsy manao arrestation telo sy efatra mba mirentrety be mba fa tena miasa kosa izy tena miasa be izy.
nefa koa na le arrestation mbola fantany mipetraka hoe iza marina ny tena bénéficiaire anatin'ireny ny PRRM sa ny ministère en justice, ministre en justice. Ary ministre de justice anisan'ilay exilé politique izay marary mafy ny any amin'le bien mal acquis. Donc ho tratra farany eo ianao satria reto olona reto a mbola mila anao aloha izy a de mahay miaraka aminao fa raha-pitso a tsy mamenatra andreo mandaka anao. Mafy ane zany Rajoelina zany fa tsy namenatra ny ekipany ny mandaka azy. Mafy ane zany Ravatomango zany fa tsy namenatra ny ekipany ny mihinana ny volany am'izao fotoana. Tsy ampafirin'ireo ianao monsieur le premier président. Tsy hanatria mi-sous-estimer anao a. Tsisy zava-baovao ety ambany masoandro. Dia eo am'izay tsika zany zao. Ahoana am'izay les refondations en question. Les refondations misy am'izao fotoana zao. Lay paquet zany, lay colis amidy amitsika avoaka. Io les refondations raha olona tsara tare be tonga de alléchant be tsara izy zany a. Mafatifaty izy zany a. Tena zao kosa tena rehefa mihirahira-pirenena dia atao eo amin'ny tratra ny tanana. Rehefa tonga ny fety-pirenena dia manao fitafiana malagasy. Zany hoe le papier cadeau milay be ary tena derako anao. Milay be le papier cadeau. Fa andao hoe sokafana am'izay hoe le papier le cadeau. Hoe inona no ao anatin'io colis misy soratra refondation io e. Rien. Que dalle. Concertation aza lasa olona fito nareo mivory. Ny FFKM amin'ny fampanipaka karona. Tsy tatrasy tao ny sasany amin'ny FFKM. Misy groupe de lobbying amin'ny karakarany io a mifanipaka ao anatiny ao mifampiaotraotra manao marche arrière. Tsy misy zavatra mandeha amin'ny laony mihitsy ao. Voatery tsy maintsy ny décoration atao amilay be. Sao de hoe hoenina be eto. De au lieu de mettre le contenu, dina nataonao manao castine ianao a pour redorer le blason. Natsona Dole, José Vianney, Gérard Andratsirakista, nalaina Eli le amin'ny otrikafo, nalaina Patrick Rarmana bao zao moa izy nesorina satria ary amin'ny primature, nalaina Jojo Andraobel ny tsy haiko ny anarany atokoniny. Zany hoe tsy maintsy atsaraina lay image satria any zany sisa mitondrana nyity zavatra ty. Le image. Ohatra ny tamin'ny andro Rajoelina, nasina jiro mirentirentry teny anosy. Tsy mbola nisy ohatran'ny ty ozy ny malagasy. Tsara izy zany Krismasy tsara kely. Zay sisa. Faiza le révolution. Zay. Castine mba hanatsarana le papier cadeau de lasa superficiel daholo am'izay zavatra. Tout est superficiel. Ary ny comble, ça se voit le izy. Ça se voit le izy, hoe le opportuniste reo ohatra. Ry bien malaki reny. Hoe tena zaka tsy maintsy rehefa miverina eo atonga de anome ohatra atsika. Ministre de justice. Soif de revanche. Mialatsiny aminao madame la ministre. Tsy fanao reny nataonao reny nakany amponja de mampiseho ny satisfaction-nao hoe mbola aiza ny anjohan'la. Peu importe ny crime an'ireo olona reo. Ça ne se fait pas sur le plan ataontsika hoe fomba fiasa. Fa eo no ahitantsika hoe moa ve voafehin'ny PRRM ministre en justice. Non. Tsy manana pouvoir amin'ny PRRM. Tahaka ny tsy avoafehizan'ny PRRM ny PAN, président de l'Assemblée nationale. Tsy voafehin'ireo satria ireo no nisavika an'ilay fandehana hatramin'ny voalohany dia ireo no mitazona ny lakle. Samy nalala daholo tsika hoe efa sexe reconduit zany olo zany fa
matanjaka le pression any ambadiky ary ino io pression io izy ny mahalala azy le pays est sous l'otage de quelques poignées de personnes. Dia incontrôlable les ministres de justice tena un état dans un état jereo tsara fa misy mifampicontredire be ianareo rehefa miteny ohatra ny PRRM hoe zany ny amin'ny HCC zako momba an'zareo kanefa moa raha ohatra ka anina dia raha ohatra misy ety zany mamoaka sy mampiditra tsy samaka position mihitsy ny PRRM na dia te hiteny any izy anao za tsy manaiky ny tenin'ny HCC hita mihitsy hoe tsy voafehinao izy indray le resaka le gadra le voafonja dia io ndray dia izy ndray no hoe tsisy dirako ndray zany ozy izy ny ministre de justice rehefa avy eo fa tanareo izy tena samy tokantranom-boalavo le Madagasikara hainareo hoe tokantranom-boalavo any ambanivohitra zany tondra fiagnatany ambanivohitra tokantranom-boalavo vao miakatra zany ny vary de rehefa miakatra zany ny vary de tsisy vola ohatrany de samy maka vary raiky apoka de samy manafina any ambanin'ny kitapony any de lasa aloha ramose te hisotro toka de maka vary roka apoka le ry de amidiny any amin'ny pavillon de aveo amidiny any pavillon de sotrony toka kely ray bota kely de mamo izy avy any de milamina ny tantara raha matoa mba te hinaparaky na mba te hanao la vie kely dia lasa ndray anao zany aveo amidindray vary roka apoka de lasa ndray anao mba ohatrohatr'izay zay le tokantranom-boalavo tsy misy unité gouvernementale zany ao tsisy satria tsisy idéologie tsy misy socle solide fa opportuniste zay nandrombaka azy nisavika tamin'ny 2025 donc sany contrediranao andriamatoa PRRM amin'ny fomba mianja izy tsy teny direct fa ohatrany teteny hoe ataovy zataonao fa zany eto ary ianao tsy afaka manala noho ny antony zay tsy fantatro ohatra zany koa le resaka HCC sy ny sisa teo tiako tenena de zao ao anatina impasse tanteraka atsika am'izao tsika ny teny zao on tourne en rond fa ny tena kombla andriamatoa filoha ireo olona zay samy ogaoga aminao tadidio ty teniko ty arotsarovanao ty raha-pitso resaka eto rehefa sanatra ohatra na tsy ny fitondrana tsony hoe marina ve ny teny marina ka ny teny pastora le olona samy vazavaza eny amin'ny podium hoe za de miaro anao hatramin'ny farany andriamatoa filoha tadidio ty teniko ty c'est le plus dangereux satria tsy mila hogahogaina any ambony tafo ny loyauté la loyauté c'est dans le cœur za zao raha loyal envers ny partenaire anay atao anatin'ny atao hoe fanorenana miabo tsy mila manao soratra any amin'ny statut za de tsy ala amin'ny Mikaël mandrakizay za de zao hiaraka amin'ny Mikaël za de zao miaraka amin'ny méfiez-vous des gens comme ça fa ny olona loyal a convaincu aminao il ferme sa bouche il travaille dans le secret de ao apo izy tsy voavidy tadidio zay sinon ianao ny tratra farany eo de ny comble anatin'le tantara reo olona reo devienne problème hoe aty aminay zahay no lasa problème inona moa ny problème avoka aty aminay ohatra za manokana mba ahafahany manao ny ataony milamina tsara ao bref lava be ny teniko ny fantany hoe inona no andrasan'ny nosy ary iza no andrasan'ny nosy de reto ary ny valiteny omeko anareo satria nareo tena inona no atao tsy anjarako midikte fa piste de réflexion no anjarany RGL sy ny fanorenana miabo voalohany nous avons besoin d'un guide de la révolution
tadidio fa ny fitondrana rehetra nisy a nanana gidiny daholo. Peu importe tsy ny fahazahozahoka ny ratsirahonana fa nisy ny ratsirahonana zany a nampitoetra ny fitondrana ny fandimby. Nisy zany tamin'ny androny ratsiraka zany a izay ry Andriamanjato ry Sara sy ry Manandafy no anisan'ny zany hoe misy olona zany atao hoe guide de la révolution, tsy révolution fa guide ny misy fitondrana tamin'izany fotoana zany. Faharoa, mila vision claire ary idéologie mazava ny régime. Zao nareo zao eto tonto nareo milaza nareo hoe mody hoe tous azimuts sady miaraka ny Russie manampy fotsiny fa nefa aveo anao makary amin'ny frantsay. Zavatra tena tsy mazava le izy satria tsy de tena afany raha tena conviction anao hiaraka amin'ny Russie zavatra hafa zay fa le opportuniste mampiditra anao anaty kizo daholo fa zalahy nefa tsara resaka koa am'ilay ny fanohitra amin'ny Russie. Zay ne tena comble am'ty resaka ty atontsika président va tena mahafinaritra be reto olona reto zao nefa aveo a izy indray aveo no miresaka tsara resaka am'ilay le géopolitique amin'ny fanohitra amin'iny. Fahatelo, zahay atao fanondroana miabo zany de mametraka fanontaniana hoe rehefa mazava ny vision ny idéologie ary hita sy fantatra ilay guide entre guillemets de la révolution dia zay vao mipetraka ny atao hoe profil na président en fonction an'ireo zavatra roa reo dia zay tsika vao mitady hoe iza le olona ny incarné an'ireo idéologie sy vision sy ilay guide reo. Zahay atao fanondroana miabo zany a satria nareo miteny hoe iza no andamosonareo, zay tsy manana olo andamosona nefa zay mbola ao anatiny atao hoe ombay mitady vao mitady zay satria zay rehetra ny teny tohatra ny mampime daholy miteny ray de jerena raha pitso miova ny teniny teny ray de zay zany zao anatin'ilay atao hoe ombay mitady. Farany zay amaranako arak'ilay teny teo le resaka hoe fitondrana firenena sy ireo mpiara-miasa aminao. Misy atmosfera am'izao fotoana zao a Madagasikara, atmosfera mamboly haine ohatra ny nataony zareo io satria ry zareo matsy dia tany amin'ny exil de efa volena tao anatiny tao ny haine hoe alala tomeo taoko mahalala ny anarako. Même le mot bulldozer ane zay le izy tongesiko daholo zay tonga rehefa tonga eo sens péjoratif ane le bulldozer ary tena nasiony mihitsy. De inona ny zavatra tezainao amin'ity mitodika aminao madame la ministre de justice? Izao zavatra ataonareo zao za tsy miditra ao anatina raha-pitsarana c'est pas mon affaire fa le hoe tratranareo le olona nanao ratsy soi-disant nanao ratsy ok fa mandeha ny perquisition sy ny raha matahorany fianakavian'le olona ohatra ny fianakaviany Garabetsarona zanany vavy avocat international inona ny idirana anatin'io sao de misy zavatra personnel kosa surtout nareo samy mpitsara. Misy olona zany tsy ao anaty fa tena hoe mizaka ny mangidy mihitsy raha vao hoe mandididina an'ilay olona de ina ny éducation ampitainareo amin'ny vahoaka malagasy anatin'izay hoe satria aza dinoina fa misy am'ireo olona reo zay akaiky azy tsy voatery hoavana fa mety olona loyal sy fidèle dia tezainareo hoe ohatr'izao ny fanaovana azy atao tena alaina baraka alaina sary vidéo any amponja dia rehefa aveo modimody anteny hoe fa fanazy dokotera ave anao avec satisfaction hoe ao tsara renona tsara zay. Ny impact psychologique an'ireny ny famille ny namany na ny olona zay tena mankafy an'ireny olona reny de na tiatsika na tsy tiatsika de hoe anao ny ale anay ny retour
kanefa izao ianao mety manana green card ho any États-Unis, ianao mety misy jet privé ohatra ny fanao rehetrarehetra zay foana moa fanao teto e, fa ianao nampianatra ny olona hoe perky ataovy zay namany rehetra sy ny fianakaviany rehetra ataovy mamay, zay masiny ny zavatra ataonao am'izao de ho ataon'ny olona koa io. Pense à ta famille, pense à tes amis, pense amin'ny olona zay tsy afaka andeha satria lasa ohatrany hoe le atmosphère de haine mihitsy no misy eto. Tsy resaka justice intsony, justice zany apetrako any fa atmosphère de haine hoe de iny am'izay rehefa aveo hanao hoe bon eretako eto aloha tia raha fakapitso iza daholo moa ny zay izy io kaza tezana am'izany ny vahoaka tompoko, mpanabe nareo akoatra ny maolo mpitondra nareo zay ny mampitondra nareo mpanabe ny vahoaka reo. Zay no amaranako azy de hoe zavatra tsikarotro zany resako tam'le rahalahy nresaka tamiko ny telefona teo na ny aty amin'ny FFKM na reo ray aman-dreny be zay hoe tokony ikarakarana izy nefa lasa misy blocage, na ny fitondrana na ny opposition na ny politicien na mety aminareo zao situation zao satria zao le atao hoe ordo ab kao, zany hoe mitondra ao anatin'ny kao am'izay zany tout le monde satisfait, tout le monde eto ianareo rehetra zay mahazo tombontsoa anatin'izy. Mampilamina sasany ilay zavatra tsy ara-dalàna am'izay mesure exceptionnelle en situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle en situation exceptionnelle. Donc on va justifier toute décision et acte unilatéral satria mesure exceptionnelle. Donc ça vous arrange hoe miodikodina eto tsika mety aminareo io, mety amin'ny politicien io fa mandainga daholo hoe mila mitady zay voana antikristy tsika, mavandy nareo politicien fa mahazo ny tombony amin'io nareo mpitondra am'teny mila mivoaka, mety aminareo io satria vous recevez toutes les honneurs ho anareo amin'ny fitondrana tsy raha zaiko tsony sinisy mety aminareo. Iza zany sisa ny raisim-potsiny eto le vahoaka de ozy izy ngasa reraka zay de mitehaka aby aisagnagna, mitehaka aby zay isagnagna zay ngambany fa dia petraka ny fantany hoe inona no andrasan'ny nositsika ary iza no andrasan'ny ty nositsika ty. Akasitraka tompoko lahy, akasitraka tompoko vavy, mirary soatsika rehetra samita in'Andriamanitra. Ena matompoko.